raha izay ary zany no nentsika nanaovana fanamarinana fotsiny teo anatrehan'ilay zavatra efa nolotsika tany am-piandohana dia andeha hidirantsika lalina siantsipriany ary zany hoe inamarina ary zany le hoe mahasystème ty baiboly ty azontsika fantarina tsara matsy zany e ary azontsika tena hoe hitoerana tsara zany zavatra zany a ka mila tsara sy fantaritsika le izy ohatra raha hojerentsika hatrany am-piandohana le izy hatrany am-piandohana ihany matsy no afatsika tena mahita hoe mahalala hoe inona marina no tena lazaina ary na inona ataotsika dia tsy afa miala amin'ny tantaram-piandohana tsika eo ampanaovana ny zavatra rehetra satria any no fototra ny ainganiny ny tantara rehetra mazavatra ny am-piandohana fa hoe Andriamanitra no niraisaina andeha isika ho izy maromaro zany tao no niraisaina mazava loatra fa ty amin'ny filazantsara dia niteny Jesosy ka nanao hoe mbola tsy ary akory izy Abrahama dia efa izy teo anatrehan'ireo zanak'Israely reo dikan'izany maromaro lay tany am-piandohana no nanateraka izay mihitsy matsy mijerentsika neo amin'ny Genesis toko voalohany ny andiny faina amby roapolo dia zao ny vaky ny teny andeha isika amorona tahaka ny herintsika araka ny tarentsika ajanontsika hatreo le ten'Andriamanitra ny problema petraka dia hoe iny ty tare sy endrika Andriamanitra ty marobe no milaza azy marobe no miteny mahakasika an'izay be dia be ny tsoakevitra milaza hoe fanahy masina zao tsy maninona sy fomba ilazantsika azy fa raha iara hijerentsika ny amin'ny lanina sy ny programan'Andriamanitra ny amin'ny hoe ny baiboly manontolo dia milaza ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mazava loatra fa dia hoe endrika sy tarehan'Andriamanitra dia tsy nakory fa ilay raha lehilahy noforonon'Andriamanitra tamin'ny alalany volavolan-tany zay noforonona tao Edena dia nampitoeran'Andriamanitra tao anatiny zany hoe nataon'Andriamanitra ho tonga toetrany le lalan-kizorany rafitry ny programan'Andriamanitra zay io resaka io raha ohatra teny andika amin'ny fomba hafa le izy dia hoe ilay système de gouvernement n'Andriamanitra no nasitrika ho tonga lasa toetrany Adamo raha lehilahy io le système de gouvernement no nampitoerina ho lasa toetsaina kolotsaina tao amin'io raha lehilahy zay no aren'Andriamanitra io izay mihitsy no tena lamina ny zoran'io lalan'io satria nampitoerina matsy aoriana kely hoe ary nandidy azy Andriamanitra nantiny hoe manjaka izy zany mpanjaka zany dia tsy maintsy mahafantatra milamina izoran'ilay fanjakana izany mpanjaka zany dia tsy maintsy mitoetra araky ny toetra n'ilay nametraka azy dia tsisy afa lay Andriamanitra nametraka ny lamina sy ny programa rehetrarehetra momba ny fitondrana ny fanjakana napetraka tao anatin'izany ny fepetra napetraka ilay izy fotsiny dia manao hoe anjakana ny voromanidina ny azan-drano any amin'ny ranomasina ny biby mandalo sy mikisaka rehetra ambony tany mazava zany fa tsy nasaina nanjaka tamin'izay mitovy amin'ny raha lehilahy tena tsy indrina ary mafisy zany tsy mahazo manjaka ny mitovy amin'ny raha lehilahy lesona azosika tsy hoany zany ho antsika mandeha mitondra manao ny asan'Andriamanitra hatrany am-piandohan'Andriamanitra nefa nametraka ny système io tsy azontsika tao ny manjakazaka amin'ilay mitovy amintsika zay olona rehetra manana ny endrika sy tarehan'Andriamanitra zany teo anatrehany Adamo raha ny tenin'Andriamanitra andresara dia tsy azony anjakana fa mazava ny biby samihafa na amin'ny an-danitra na amin'ny tany na any ambadika ranomasina izay masana anjakana zay ny système le gouvernement napetraka mitovy teo anatrehan'izay système zay no tranga ny olona raha nitra namitaka azy nitra mitsehitra Satana tonga teo amin'izay fiainan'izy ireo marina fa tamin'ny alalana vehivavy aza adino aoka tsy alanao viana ao anatin'izay tsika zay mahatsiaro tena ho kristianina fa Satana ihany koa dia système de gouvernement io netiny teto ambony tany io zany hoe raha mpitondram-panjakana araky ny heverany azy io netiny teto io ka io no nametrahany safita amin'ny alalany eva raha vehivavy hoe hifidy ny aniza ianao rehefa nifidy eva dia nifidy ny an'ilay netiny Satana izy le teony Satana dia izay no natonga le faharavana ny fanjakan'Andriamanitra
so zany ny zavatra nitranga rehefa nifidiny any satana eva dia nisy lampy ivoriana tao amin'Andriamanitra tao ka hoe ahoana ny fomba hanarenana azy dia mazava loatra fa nanapa-kevitra Kristy i Kristy Jesosy nanapa-kevitra hoe izy no andeha hitondra sy hanafitra ny fanjakana lazan'izany Jaona ny toko fafito ambin'ny folo andiny faefatra amby roapolo Jaona ny toko fafito ambin'ny folo andiny fa efatra amby roapolo hoy ny voalaza raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay hitoera ireto izay nomenao ahy mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao mazava ny tenin'Andriamanitra fa hatrany am-piandohana nefa voavoatra ho azy ny apôstôly Paoly dia nilazan'izany amin'ny epistely rehetrarehetra namboarina ho an'i Kristy hoy izy io fanjakana io dia ny fanapahana rehetra ny fahefana rehetra ny hery rehetra ny fanjakana rehetra ary ny anarana rehetra zay tonony eto ambony tany dia hoe ho ambany ny fahefan'ny an'i Kristy irery any rehefa nanavitra io fanjakana mazava loatra ho isika tamin'ny fiandohana iny fa ny fanjakan'Andriamanitra ity nahavotana ity raha tena marina zany ny tenin'Andriamanitra dia tsy dia toa loatra namena sy natolotra ahatsara na ho amin'ny mahakasika ny fiainako sy ny fiainanao mazava loatra ny tenin'Andriamanitra na ny baiboly dia tsy natokana loatra ho amin'ny olanao na izay heverinao tianao azo eo anatrehan'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia tsinona fa rafitra napetrany izorany ny fanjakany eto ambony tany amafisina zany le teny teo am-piandohana manao hoe tsy ny tompo no sotomintsika ho aty fa sika no manantona azy ka ny atao hoe manantona ny Kristy mazava loatra zany ny hoe kristiana manantona an'Andriamanitra dia mazava loatra fa olona iray tena tapa-kevitra andeha hanova toe-tsaina hiara-dalana milana izorany rafi-panjakan'Andriamanitra eto ambony tany ka izay olona zay no atao hoe olon'Andriamanitra izay izy io tokony mahasika kristianina tsara zany ary tokony tena hitoerantsika tsara zany oka ho avozina ny saina oka andeha amin'ilay fanavozana ny saina lanina isika fa ny atao hoe olona minara-dian'i Kristy ny olona miara-dalana amin'ny tompo dia olona iray tena tapa-kevitra olona iray tena mifidy olona iray nanaiky hiala ao amin'ny système de gouvernement ny satana na hoe izao tontolo zao fa ny fidy ny hifindra kosa ao amin'ny système de gouvernement zay ao amin'Andriamanitra ary tia nahavotany tompo ity ilay izy ny hoe nahavotany dia satria teo ihany izy tampiandohana fa na mivotsitra taorina kely izy isan'ny zavatra zay tsy mokony ho fantatsika ao anatin'ity lama izorany fanjakan'Andriamanitra ity ao anatin'ity système de gouvernement ity ny fomba nanambaran'ny apôstôly Paoly azy ozy izy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintiana voalohany ny toko faharoa mba hampazavady vakitsika manomboka eo amin'ny andininy fahenina anefa milaza fahendrena amin'ny efa mahatanjaka izahay fa tsy ny fahendrena izao tontolo zao na ny any mpanapaka izao tontolo zao izay olona mialevo fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafa dia fahendrena zay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho vonahintsika taloha nanaovana izao tontolo zao ary tsisy nalala zany ny mpanapaka izao tontolo zao fa raha nalala izy dia tsy nohomboany tamin'ny azo fijaliana ny tompony voninahitra amen zao le lalina zany rehefa azony satana lay izy tany etena nifindra tamin'ny gouvernement zay nentiny satana ny système de gouvernement zay nentiny satana izy mivady dia nisy programme hafa napetraka-Andriamanitra indray mifanarenana dia tsy nafa ny Genesis toko fahatelo andiny fadimy ambin'ny folo ny totakeviny tao dia hoe Kristy tompo no hindona ety an-tany amin'ny fomba mahagaga hanarana sy hanavitra amonjy ilay fanjakan'Andriamanitra potraka tao etena zay lamina zay système zay
noho ny ainy nanomboka teo amin'ny Genesis 3:1-5 lalam-panavotana ho isika ny programan'Andriamanitra izy io, le système gouvernementan'Andriamanitra. Dia manazava ny apôstôly Paoly théoriana, hoy ny apôstôly Paoly, raha nahafantatra an'izany, raha nahalala an'izany ny mpanavaka izao tontolo izao, dia tsy nombony tamin'ny azo fijaliana le tompony voninahitra. Mazava ny resaka zany, mazava ny lamitra. Vaovao mahafaly ampitaiko aminao androany, vaovao mahafaly atolotro anao manomboka androany, atao rakitra tady dia manatitra ny sainao, fa tsy takatry ny fahalalana tao amin'ny Satana ity azo fijalian'i Kristy ity. Tsy takatry ilay système ny gouvernementan'ny Satana ty lalan'ny azo fijalian'i Kristy ity, indrindra fa teo amin'ny fananganana azy tamin'ny maty. Manomboka teo amin'ny fitsanganany tompo tamin'ny maty zany, dia mazava fa ny lalana izora ny lalan'ny programan'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra hatreo, dia tsy hain'ny Satana hidirana na ho simbana tsony. Izany no vaovao mahafaly tiako lazaina aminao, izany no vaovao mahafaly lazain'ny tenin'Andriamanitra, izany no vaovao mahafaly ampitainy le fahasoavana raisitsika avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Izay mahatonga antsika manamafy ny laza fa ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ary ny tenin'Andriamanitra ihany no asika hitoerana sy fikirana amin'izao fiainana izao. Tsisy afaka mampahafantarantsika zany afa-tsy ny tenin'Andriamanitra ihany. Ka nampiasain'Andriamanitra ny apôstôly Paoly nampahafantarantsika zany hoe tsy misy intsony ahafahan'ny Satana miditra ao amin'ny système de gouvernement ny tompo avotra io. Raha nahalala an'izany izy dia tsy nombony tamin'ny azo fijaliana ilay tompony voninahitra. Ny ao ambadiky ny fisanganana amin'ny maty zany dia tsy takatry ny sain'ny Satana intsony. Ny ao ambadiky ny lalakizorany programan'Andriamanitra sy ny toy zany dia tsy takatry ny sainy Satana intsony. Izay ilay natonga ny apôstôly Paoly laza manao hoe zava-miafiny ity dia tsy nakory fa hoe ny nahatonga an'izay nytirisa ho tonga lasa ankohonan'Andriamanitra. Tonga lasa ankohonan'Andriamanitra isika izay afa firenena, tonga lasa mpiombona ao amin'ilay lalam-pitondram-panjakana, raha fitondram-panjakana nahorin'i Kristy, izay tsy azon'ny Satana hidirana intsony. Tsy miteny hoe tsisy intsony Satana, tsy miteny hoe tsy manao ny asany Satana, fa ny teneniny ny afatry ny Baiboly dia hoe tsy takatry ny fahalalana intsony nanomboka teo amin'ity fanavotana na hoe le fanjakana avotra ity. Ataoko amin'ny teny frantsay kely le izy angady hoe nanomboka teto amin'ny hoe fanjakan'Andriamanitra restauré. Tsy afaka miditra ao intsony izy, ary izay sisa no any ataony ankehitriny amin'ny olombelona rehetra. Tsy mampanina Satana ny olona miditra am-piangonana, tsy mampanina ny Satana ny olona manana titre maromaro ao anatin'ny fiangonana, fa ny lofosany sy ezahana ho bahanana fantatra dia tsisy afa-tsy zao. Sakanany amin'ny fomba maro ny olona tsy hanapa-kevitra hiditra hiara-dalana ao amin'ilay système de gouvernement natsangany tompo sy navotany tompo. Io ihany no manahirana anazy, tsy olana aminy akoatran'izay. Dikan'izany ny olona dia mila manana fanapa-kevitra anatona ny tompo, ary ny fanapa-kevitra izay manatona ny tompo dia zao zay rafitra zay, zao zay système izay. Lalam-panatonana ny Kristy hidirana hanarahana ny teny rehetra izay nolazainy ny vavan'ny tompo tamin'ny alalan'ny fanahity, ary ny fandehanana ao anatin'izay dia tsy hisy intsony fa efana avy amin'ilay fanjakana iray avy amin'ny Satana afaka manelingelanao, fa mandeha ampilaminana sy ampiadanana ianao satria ny tompo hoe ao amin'izay lalan'izay no misy fitsarana. Teny Kristy fa ny fanjakako dia tsy avy aty an-tany. Dikan'izay dia zao tsy mitovy amin'ny système de gouvernement ety an-tany zay any andrinana zao toy zao taloha ity raha fitondram-panjakana ao amin'ny Kristy ity. Ka ny tenin'Andriamanitra no mampianatra an'izany, ny tenin'Andriamanitra no manoro lalana amin'izany, ny tenin'Andriamanitra no mitantana antsika amin'izany.
ampiny ny fanahy masina izy zany hoe ny fanahy masina no coach mitondra atsika ho amin'ny fanekena sy ny visorana anatin'ity ten'andriamanitra ity zay no mahatonga ny lazaina hoe zay tarihin'ny fanahin'andriamanitra no zanak'andriamanitra ary tsy nandray fanahy-pandevozana amin'ny tahotra indray tsika fa nandray ny fanahy ny zanaka natsangana itsosika hoe abaray ary eo ny toyany isika dia mpandovan'andriamanitra sady mpiray lova amin'ny Kristy. Inona no iraisantsika lova amin'ny Kristy? Ity système napetraka ity kilalakizorany fitondram-panjakana natolony antsika ity. Mila miditra amin'izany isika ary mila manaiky isika zanak'andriamanitra fa izay ny lalana ary izay ny tsy maintsy toerana. Ny hoe kristianina zany le manana ny endrika sy tarehin'andriamanitra dia tsy nakory fa olona anankiray izay nigraven'andriamanitra tao anatiny ny système de gouvernement. Zay ny tiany le ten'andriamanitra lazaina hoe ary ny fanahy masina no hanoratra ny ten'andriamanitra ho ao am-ponareo graveny ao le système de gouvernement. Dia amin'izay fotoana zay tsika zany mahalala ny hoe ahoana ny lalakizorany, ahoana ny lalakale, ahoana ny lala nitondrana ny maha-kristianina, nitondrana lalana maha-kristianina dia tsy maintsy mitovy amin'izay tondrana kristy azy satria izay no nomenantsika, izay no natondra antsika ary izay no namenantsika andehanantsika amin'izao fiainana zao. Raha kristianina zany tsika, sika mpanompon'andriamanitra dia ko fantatra fa izay ty mampanompon'andriamanitra antsika ity. Izay ny antony ilazana hoe nahita olona araky ny foka aho anao izay sitrapoka rehetra izay io lamina io nitondra sy anambara ary ampianatra ny olona hitondra zany afatra zany hoe système de gouvernement ty napetraka ty mitompona miteny tamin'ny apôstôlity ka tonga ty amintsika mitehitrehitsy dia hoy Jesosy tsy izo an'izy rehetra katahako fa an'izay rehetra mino ihany koa noho ny teniny. Dia oka tsika atakata tsara an'izany ary oka nanapa-kevitra fa izay no maha-kristianina ny fiarahana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ary ny tenin'Andriamanitra dia tsy nakory fa hoe système de gouvernement. Tsy natao aso anao io, tsy akasika ny fiainako sy ny fiainanao io tenin'Andriamanitra io fa lalakizorana amin'ny programan'Andriamanitra le amin'ny fanjakana io. Ka raha tia hiara eny amin'ny Kristy ianao dia miditra miaina fotsiny ihany amin'izany teny zany ary zany teny zany mitoetra amin'ny fiainanao no ahatonga anao lazaina fa zanak'Andriamanitra ianao. Zay no mahatonga ny apôstôly Paoly nanambara tamin'ireo olona nanara-disiny ianao manao hoe ianareo epistilinay zany hoe ao aminareo ahitana le système de gouvernement ary zay no nahatonga ny tompony teny hoe ny ety antany ane ho takany any an-danitra raha mivavaka izay ho tonga ny endry fanjakanao. Tiany zany lazaina dia tsotra mba ho taka le système de gouvernement any an-danitra nge ny eto antany na hoe ho tatry ny gouvernement any an-danitra nge ty eto antany ity. Ka ny olona atao hoe kristianina no misotra sy mandeha amin'izay, ny olona atao hoe kristianina no manapa-kevitra andeha amin'izay. Ka ianao aokanao mba ho izay teny hoe tompo aho tanotano aho na hoe tompo aho gouverne moi mba ahafahako ho taratra ny fanjakanao, mba ahafahako maneho fa izaho dia olonao satria zany mihitsy ny teny sy letsony tompo antsika manao hoe ianareo no vavolombeloko hatrany aparantany. Tiany zany lazaina dia hoe aminareo no ahitana ity lamina sy système de gouvernement apetraka ity. Zay tia hitan'izany dia aminareo izy no mitazana, zay tia halala zany dia any aminareo izy no mianatra. Zay ny fiantsona sy fiantsonanao, zay ny maha-kristianina maha-kristiananao. Solotena ny fanjakany ho eto isika, mpanolotra ny olona ny endrika io fanjakany ho eto isika, mpampianatra ny olona ny endrika io fanjakany ho eto isika, mpanoro lalana ny olona ny laminy fanjakan'Andriamanitra io eto ambony tany isika. Zay olona izay no atao hoe kristiana ary zay olona izay le lazainy tompo hoe raha tsy averina ateraka indray ianareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. No hoe averina ateraka indray olona manapa-kevitra ho ateraky ny système de gouvernement ny tompo izay no mahita ny atao hoe fanjakana.